Miarahabatsika iaby. Nivoaka iny a ny listiny reo kandida solombavam-bahoaka ao Morondava dia mazava ho azy a tsy ao ny anarako a, tsy ao anatin'ny lista, efa tapitra raha teo a ny fotoana zay fanaterana izay atota taratasy momba ny filatrako vidina zay a, ka izay nitondrako a fanazavana eto a, satria araky naraitsika teto am-pejy a dia nilaza ny tenako fa hilatraka ho fidina ho kandida. Maro moa ny olona nandefa mesazy rehefa tapitra iny fotoana fametrahana dossier iny a, ndefa mesazy betsaka fa tsy novaliko daholo ny akamaroany a, fa nisafidy zao hamaly an'izay mesazy zay eto hoe fa nanina ianao tsy nilatraka ohatran'izao, fa nahoana ny olona nanantena sasany tsy hoariny rehetra mantsy nanantena filatrana fa ho andreo zay nanantena ny filatran-tegna, ka zay nitondrako fanazavana eto sy hamaliko reo mesazy betsaka be zay nalefanareo tamiko. Raha tany amin'ny Morondava za, tany Madagasikara za tamy taona lasa, dia maro a ireo a mpanao gazety a nanasana niakatra plateau tamy radio a, mpanao gazety amy radio maromaro amy Morondava tapitra nanasana daholo ny akamaroany radio tao zany a, zay napetrahano ahy a rehefa tany za tamy taona lasa, ary anisany nanontaniany reo mpanao gazety ny radio reo amiko rehetra ny hoe ahoana ianao namahora amy tia fifidiananao avy ty, ho anisany kandida ve ianao a sa tsy ho anisany. Matetika fanontaniana farany foana nametrahan'ny mpanao gazety tamiko io fanontaniana io a tany Morondava, de novaliako zay fanontaniana zay a, ary hen'ny Morondava ray manontolo a fa ny tena fa tsy hilatraka velively a ho fidina ho solombavam-bahoaka ny tenako. Eo ihany reo mpanao gazety fa anisany nanontany an'izay tamiko mivantana koa reo tompon'andraikim-panjakana, reo chef de service zay nivainanako tany amy Brown zareo a tamy fotoana nahatany ana, eny azy fa hatramin'ny tompon'andraikitra ambony, tompon'andraikim-panjakana ambony tao Morondava zay niona tamiko tao amy Brown koa, dia anisany nanontany ana izany fanontaniana zany hoe hilatraka ve ianao sa tsy hilatraka, de mbola navaliko azy reo a tsy hilatraka velively zao a ary tsy hanao politika velively. Ka noho izany zay teny nomeko zay a notazomiko satria zaho lehilahy a manana ny mitazona ny teny nomena, fa tsy ohatran'ireo mpanao politika mivadibadika amy teny nomena, fa rehefa teniko a eny a de eny, rehefa tsia de tsia. Inona no antony mahatonga ana nanapa-kevitra hoe tsy hanao politika mihitsiny ary tsy ho latraky fidina solombavam-bahoaka? Voalohany de zaho tompoko a dia tsy te hamitaka ny fireneko, tsy te hamitaka ny vahoaka malagasy, satria ny solombavam-bahoaka raha tokony ho izy a, tsy tokony ho izy fa raha tena hoe solombavam-bahoaka dia resaka lalàna zay. Amy firenena mandroso rehetra de solombavam-bahoaka de olona nianatra lalàna amambony, mahay lalàna daholo, mahay la resaka loi de finance, nandia fianarana amy resaka lalàna amy fotoana maro. Zany a no ho tokony ho solombavam-bahoaka na hoe député. Izay fari-pahaizana ambony momba ny resaka lalàna zay nefa tsy ananako, de ahoana no hamitako an'ilay fireneko a sy ny vahoaka malagasy a raha hilatraka député za de ohatra hoe lany, nefa tsy zavatra haiko a mahakasika ny lalàna. Zay ny antony a mahatonga ny firenetsika Madagasikara mikorosofana, tsy misy zavatra manjary a, satria ny solombavam-bahoaka zay fiditsika de olona tsy tokony ho solombavam-bahoaka ny 80% tsisy lalàna fantany a, fa manangatanana fotsiny a no hainy a
de miady ny tombotsoany manokana, rariny dia rariny lay firenetsika raha ohatra mikorosofana, satria ireo solombavam-bahoaka reo no tena aibeny firenena, satria reo ny solo-tenany vahoaka era Madagasikara. Ka raha hoe isy olo-tenany vahoaka Madagasikara tsy mahay ninina, tsy hainy akory ny zavatra ao anatin'ny assemblée nationale fa ny anangatanana fotsiny, de aiza ny toerana isy atsika Madagasikara, de io izy iainatsika io. Zay voalohany mahatonga ahy tsy latsaka ho fidina solombavam-bahoaka velively, satria tsy manana an'izay mari-pahaizana afehan'izay asana solombavam-bahoaka zay. Faharoa, nisafidy tsy hanao politika koa satria inona ny antony? Tsy hanao politika zao raha tsy miova mihitsiny ny fanaovana politika Madagasikara, zay lazaina politique pourri ny tsika malagasy. Politika tsisy lalàna mame azy, politika mampivangogo fahefana any amin'ny filoha, ny politika tsy misy fitsinjaram-pahefana tena izy. Ka raha tsy zany rehetra izany miova, indrindrandrindra ny rafitra hitondrana an'ilay firenena, dia tsy hanao politika velively ny tenako. Fa raha miova ny rafitra, manana ny lalàna mame azy ny fanaovana politika malagasy eto Madagasikara, maleo tena fitsarana, maleo tanteraka, tsy baiko ny mpitondra, tsy baiko ny mpanao politika, tsy baiko ny mpanambola. Raha reo telo reo no misy, zay vao manao politika satria haiko hoe politika ahomby ny politika ho ataoko am'izay fotoana zay. Fa raha mbola tsy miova ny rafitra hitondrana firenena, mbola tsy mahaleo tena ny fitsarana, mbola tsy misy ny fitsinjaram-pahefana tena izy, fitsinjaram-pahefana araky fahefana ara-bola, raha mbola tsy mipetraka io de tsy hanao politika velively aho, fa mijanona mijery ny mitena ny zavatra mety sy tsy mety. Ka na ohatra aza hoe hanao politika za rery ihany tsy havita hanao an'izay fanovana zay, fa raha mipetraka ny lalàna mamemy politika, de ny lalàna mihitsiny no manery obligatoire ny mpanao politika anara-dalàna, ny manery ny lalàna no manery obligatoire ny fitsinjaram-pahefana tena izy rehefa miova ny rafitra hitondrana ny Madagasikara. Zay ny faharoa. Ny fahatelo de hoe any amin'ny resaka communaly angamba, ty angamba fa tena sura no haiko hoe zakany mari-pahalalana sy mari-pahaizana nanako any amin'ny resaka communaly. Any angamba raha hanao za de any za no hanao, fa tsy hanao resaka solombavam-bahoaka velively, fa tsy maintsy misy moa ny raha ny tena izy zany reny video nataoko reny, de hoentiko fomba hampalalana ny tokony hoe asan'ny solombavam-bahoaka, hoentiko hanairana atsika malagasy hoe zao ane ny tokony solombavam-bahoaka ho fidina, reny video nataoko reny. Ary ny fiinsistevako, ny latsako hoe hatramin'ny farany moa nanaovako antso hoe hilatsaka za, de anisany fomba fiady any toy koa reny tsy boboka ny tompony ny saona ozy ny maninona ozy ny saona, fa tsy boboka ny tokony tena tompony rano. Ka noho izay indrindra zany de eto dia manambara amin'ny fomba ofisialy, manambara atsika rehetra namana, havana, mpiaramonina ao Morondava, fa ny tenako dia manohana 100 isan-drato ny kandidany firaisan-kina. Ka hoatsika vahoaka ny Morondava, zay mpanaraka namahora reo, mpanaraka namahora,
raha sitraka ao ny zavatra nyresako teto hatram'izay, raha mety aminao ny raisonnement zay tiako apetraka amy fampandrosoany amoron-dava, raha tianao ny fanehoan-kevitro a ny lazany marina, ny laza mahitsy ary fantatrao sy trapanareo a ny fitiavako ny zavatra mahitsy sy marina, dia ho anareo zay nanantena ny filatrahako zany a, dia io no tohanatsika mianakavy a hitandianatsika amy fiovana, de ny kandidany Firaisakina ao Morondava de i Andriamatoa Mamiky Lavera sy ny deuxième liste Andriamatoa Maharo. Io zany a no tohanatsika mianakavy mba hisy fiovana eto amy distrika Morondava. Efa rahatsika mahita moa io ny candidat miaraka amin'ny atoko-panjakana, ka eto zany tsy hiteny hoe aza mifidy andreo na ohatrany tsy hiteny an'izany, mbola ty fotoan'ny propagande raha teo zao a, fa anjaratsika vahoaka Morondava no mitsara hoe nitorotoro eo ve tsika teo a tanatin'ny 5 taona, faly ve tsika tanatin'ny 5 taona, inona ny ainatsika tanatin'ny 5 taona, de anjaratsika vahoaka Morondava no mitsara an'izay a rehefa tonga ny andron'ny fifidianana. Fa rehefa tonga moa fotoan'ny fampelezan-kevitra dia hoeto isan'andro na mahora hiresaka mahakasika ny fifidianana zay ataotsika eto Morondava. Ka ialana tsiny fa hoany zay fa mahatakatra sy mahay moa de fa nahalala hoe tsy latsaka zany tena koa, fa ialana tsiny amitsika zay a somary diso fanantenana, za tsy teny hoe vitsy any nanantena ny filatrako na betsaka nanantena ny filatrako a, fa zay a no zava-misy, ka dia manentana atsika rehetra zay nanana fanirina tamy filatrako rehetra zany fa io a no atsika ny candidat Firaisakina eto Madagasikara, dia Andriamatoa Mamiky Lavera sy Andriamatoa Maharo Jean. Ka azafady mamerina ny fialatsiny ary misaotra ny fanohananareo a tamin'ny zay teny natao teto zay a, fa na izao aza za miteny reny a tsy ana Madagasikara fa atia France zaho le miteny hoe efa anaty avion efa eto Madagasikara, tsy niainga teto France ny tompoko na indray maty azy. Ka dia miraha soa atsika iaby a amy fividianana amy propagande zany ny fotoanatsika miresaka eto isan'andro amizay na mahora rehefa manomboka amy propagande a, dia manomboka andray aloha ny lalaotsika zay a, tsy misy mifanome bombo rehefa propagande a, efa hainareo tsara zava-nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny a, ka mankasitraka atsika iaby a, de miraha soa atsika iaby a, mifoaza Morondava malefaso ny vetsivetsy, ino ny ainatsika tanatin'ny 5 tao, ny falifaly va tsika tanatin'ny 5 tao, ny adana va tsika tanatin'ny 5 tao, ino raha nahazo atsika anaty 5 tao, mbo reo ndraiky reo anjaratsika misafidy an'izay raha zay a, mandefa ny eritseritsy tsika hoe mbo mety ve sa tsy mety koa. Mankasitraka tomboko lay sa mankasitraka tombo vavy.